Ça y est, nos manifestations, le 27 et tout, hein, sur Paris. Du coup, Tungava Maro, diaspora. J'invite aussi toutes les partis politiques à venir ce jour-là aussi. Parce que, en fait, c'est juste pour montrer à Malakas, nous sommes avec eux. Misy fotoana daholo zany ny zavatra rehetrarehetra fa io manifestation atao amin'ny sabotsy io amin'ny le 27 io misy antony. Misy moment imontrena hoe manana soutiantsika, sotonevantsika baba. Sotonevantsika ny olona rehetrarehetra izay miady any Madagasikara. Aussi fantako fa tsika tia diaspora ko efa leo efa tia hetsika be, efa tia hitsangana be sy efa tia hanao zavatra ko. Donc c'est le moment. Tany misy fotoana daholo zany zavatra rehetrarehetra de c'est le moment. C'est le moment d'être avec nos frères et sœurs en état-ndrazana. J'appelle ni copains, copines, ni frères et sœurs, tout le monde misina itsangana amin'ny 27 io. Tenengo hoe tatara fona ho any no mitsara atsika. De ny tatara no itsara atsika. J'appelle aussi à la solidarité. Rehetra sao hoe misy zavatra ohatr'izay de mba na de 1 euro fotsiny ara amenareo tanareo efa manao cagnotte ny olona na de 1 euro fotsiny ara no menareo de je vous conseille satria ny zavatra constatesika na de miety ara tsy mendry le andry Rajoelina ny vahoaka na de taolana ara zany tsy azo ny vahoaka tsony. Zareo zany tena hoe alain-jareo sy paran-jareo ny entreprise malagasy na entreprise izay tareo mandroso rehetrarehetra de pehan-jareo daholo. Sy paran-jareo daholo ny fanana malagasy jereo ny situationtsika zany manana jiro sy rano zany besoin fondamental zany droit fondamental atsika zany ny ananatsika ny jiro sy ny rano nefa tsy omeny ny mpitondra atsika. Ny zareo mianao anatin'ny opulence, mianao anatin'ny arena be, mandany ny volan'ny publika, surtout qu'à la mial Rajoelina. Tenenko anareo hoe rehefa tonga aty andafy, za mananamana miasa ao anatin'le tsy voatery hoe gasy. Tonga de tenenko anareo amin'ireny grande maison reny. Fa tena miteny mihitsy hoe tena vaky vava mihitsy hoe manidy idiny mihitsy ny reny grande maison reny. Fa izy zany tonga de midy ho azy. Le izy hividanany any dépenser ny vola amin'ny malagasy. Kala miala Rajoelina io. Jereo nefa atsika malagasy plus ça avance, plus mahantra kely tsika. Tena be de be zao ny olona maty anohanana iny andalana. Be de be ny maty anohanana iny andalana. Bonjour l'Antoinienne, coucou Antarakoutarvelo. Be de be ny maty anohanana iny andalana. C'est pour ça que je vous dis, amin'ny 27 io, diaspora, tena miantso anareo hoe tongava amin'io. Mba hanondro hoe tsika ne ka hiaraka asa hitsangana. Jereo ny jeunesse népalais, génération Z népalais, tsisy olona mihitsy hoe manana tanjaka zany zareo, tsisy olona mihitsy mitondra anjareo, ça c'est organisé sur les réseaux sociaux. Nefa vitan-jareo, tsy haiko nareo na mahita le raha mahita tena hoe situation ny Népal mitovy amin'ny situation antsika Madagascar. C'est-à-dire ny jeunesse tsy manana asa. Ny jeunesse tsy manana perspective d'avenir, tsy manana futur. Ny jeunesse efa fantatra ny tanora rehetrarehetra hoe ny ijanona ny Madagascar de lasa tombeau. Tanareo lasa fasana. Fafatesana no miandra ny tanora rehetrarehetra rehefa mijanona Madagascar. Tsy manana perspective mihitsy ny d'avenir, tsy manana perspective koa anaovana zavatra. Ny éducation efa ampitehan'le andry. Tout est potika ao Madagascar
fandraro ihany no miprofiter. En l'espace de 16 ans ve hitanareo normal hoe autoroute ny vilambilan'oatra zao no mba vita en espace de 16 ans. Ny Jirama en pleine détresse, c'est-à-dire hoe tena hoe letika. Hitanareo ny ohatry ny sambo letika reny tsisy zavatra sauvena ntsony. Mbola vita le Andry Rajoelina mbola mampiditra tsosy hitondra an'le Jirama. Fa tsy eo gasy no mitondra an'le Jirama. Io koa mbola zavatra hafa koa io. Ny besoin fondamental atsika tsy hain'zareo ny répondre. Zany service public zay na zavatra ary no matoa misy ny service public, matoa misy ny na hoe entreprise en délégation de service public de tsy maintsy manome service à la population. Tsy maintsy hoe manampy ny vahoaka. Tsy zavatra hoe izy ara nanome anay an'izao. Raha ohatra nareo tena hoe mahita ny hoe système mihodina zany de ny service public no ny impoantsika no mahatonga anazy mihodina. No ny impoantsika mbola ny impoantsika manome vola an'le Andry Rajoelina, ny impoantsika no mamelona an'le fianakavian'le Andry Rajoelina, mbola ny impoantsika koa sy ny arenan'ny Madagasikara no mamelona an'ireo olona ao anaty gouvernement reo. Reo zany tokony manana tena hoe manana tsy tokony fa hoe manana obligation amerina zany amin'ny vahoaka tsy naveriny. Potehany daholo zay entreprise ny gasy rehetrarehetra sy entreprise kely miakatra. Potehany daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny fanapahana ny électricité sy rano io fotsiny. Tonga de toucher un secteur, un des plus grands secteurs d'activité, c'est-à-dire le tourisme, c'est mamela ny ao Madagasikara ao. Ni agriculture foko reo grand secteur reny ao Madagascar. Nefa jereo ny industrie mbola on n'est pas dans la phase d'industrialisation tsika. Misy any fa c'est pas propre. Azonareo tiky tenena. Donc à un moment donné il faut savoir s'unir. Raha nareo nahita zako tsy mipeka an'le koto tsony. Tsy hoe za nama na tsy namany fa zako tena miteny hoe aleoko se concentrer amin'ny zavatra goavana toy izay hoe ady eto amin'ny tambazotra eto. Il fait partie des opposants politiques, donc je le touche pas. Raha nareo remarque. Satria il faut que ça commence par nous. Ny resaka hoe solidarité. De raha nareo koa ma remarque efa volana maromaro ngamba nareo remarque hoe fa ny poste d'Anfanirso na ny poste ny MRF, na ny poste ny Joachim, na ny poste ny rehetrarehetra, tsy hoe alaiko ohatro fotsiny ndray moa za rehefa raha tsy hoe anao ina moa tiky tenena, anao commentaire en vidéo zay ho alaiko, fa alefako foana ny source hoe io fa tany Anfanirso nangalaiko anazy, na io fa tarina nangalaiko anazy. C'est pour dire hoe zay on est unis. C'est zany efa miaraka. De nous, en tant que peuple, tokony miaraka amizay. Izo miteny atsika hoe ola anaky 5 sy 3 fotsiny eo amin'ny tambazotra. Ok, on est d'accord. Zay 5 sy 3 fa zay mahay mirahina. De fantatry nareo koa hoe tsy 5 sy 3 fotsiny tsontsika zao no miteny an'io zavatra hoe tsy normal la situation Madagascar. Efa firy taona zay tsika depuis que ny Andry Rajoelina nitondra sady tsisy électricité tsisy jiro. Tratra ny délestage kely tadidinareo tsara tamin'ny reine ny Rajaonarimampianina. Tratra efa tonga de hoe asorina. Efa tonga de nanao ny roso no mivoaka anany de hoe analana azy hoe démission. Tadidinareo reny tratra ny délestage kely fotsiny. Zao nefa monnaie courante le données délestage. Ny zavatra tamin'ny Rajaonarimampianina koa efa nitadiavina mihitsy hoe raha hery tamin'ireny de tena hoe ny butiny zany hampiakatra ny société Jirama. De tsy nitohizin'le Andry Rajoelina zay zavatra vitan'ny Rajaonarimampianina no inauguré-n'le Andry Rajoelina. Fa ny zavatra tamin'ny 5 ans le nataon'le Andry Rajoelina zany no mondany. Téléphérique anankiray autoroute 8 km. Io téléphérique io tsy mandeha isan'andro. Mandeha amin'ny ora tsy vitsivitsy ndraindray miantona. Ndraindray tsy mandeha mihitsy.
je rigole jaune, mais c'est la vérité. Zay zavatra ninauguren'le andretraretra tamreny a de zavatra asan'le Eratsonarmapiana angambany hoe c'était pas un bon communicant, mais par contre c'était un bon gestionnaire. Il a fait de l'éco-gestion. Donc tonga de hitany olona rehefa manao gestion, tonga de fantatranareo hoe c'est quelqu'un de bon. Azonareo ny voanina fa tsy même resaka. De nanana an'le vadiny be oeraoera iny moa de manana azy gety. Satria voatapohany vola de manao an'ireny. Mais ça c'est une leçon pour tous. Rehefa miakatra eo ambony pouvoir eo tsisy oeraoera-po reo. Fa mampiasa ny atidohana de mampiakatra ny firenena ny andanany eo. Fa il faut qu'on soit solidaire. Tena hoe mila solidarité totale. Hatrany ambony ka hatrany ambany. Madagascar au nord au sud, d'est en ouest. Il faut qu'on soit solidaire. Raha tsika no te hiala amin'io fahafatesana isan'andro io de manomboka amin'ny malalan'io gouvernement tsisy ilana azy io. De atapahana hatrany amin'ny lohany Leandre Rajoelina. Tsisy avenir ny jeunesse malagasy. Fasana no miandry anazy de fahafatesana. Tsy haiko nareo na maremarque na bandikely ny vokaboaty de tsy maintsy misy base na mila taseur satria ny insécurité miraigne koa satria ny police tsy manao ny asany miaro ny vahoaka fa miaro ny mpanambola. Et c'est très flagrant sy miaro ny intérêt keniny. Ny zavatra hitantsika koa de le mpamoretana nataon'le andry amoretana atsika efa manomboka be de be koa tsy te hiaraka amintsony. Je fais ce live là parce que c'est important nous hoe inona ny chemin nataotsika de inona ny zavatra hitatsika de inona no zavatra constatétsika. Hitanareo le parachutiste anankitelo reny c'était des officiers. C'était pas des généraux, je sais pas si c'était des colonels maximum angamba grade reny. Mais c'était des officiers. Dikan'izany efa misy gronde ao anatiny na gendarmerie na force armée ao anatiny ao dikan'izany efa tsy ahoana reny dikan'ny gronde amin'ny any efa misy tsy manaiky ny aminona vahoaka ao. Zay ny dikany. De zay nahatonga an'le mody hoe reny parachutiste reny rehefa ohatra reny mody hoe accident olona anankitelo be zao no maty amin'ny accident na parachutiste de coupenareo zay fa élimination avy any ambony paiko avy any ambony no mamelimine any reny. Dikan'izany de efa miosongozona zany ny ao anatin'ny ny eritreretin'le andry hiaro anazy efa miosongozona ary tadidiova mananamana reny olona reny sy manana havana ary reny namany sy havana reny be de be ny koa be de be ny anaraka an'le Andry Rajoelina de be de be koa efa anao dissidence contre anazy. De tadidio tsara fa rehefa force armée no miala amin'ny olona mpitondra ohatreny de efa miozongozona zay amin'ny place. De rehefa hitanareo am'le élimination directe le talony mantsy mbola hoe nenjerany azo ny tariny mbola natao aty arindrina natao masikena fa ty tsy afaka masikena ntsony satria efa trop flagrant ny élimination. De mody ovana sisy ovana sa fa élimination reny tsy olona au gradé satria ny au gradé mbola miprotéger amin'ny place. Raha nareo neritratra hoe général nareo niaraka aminareo non. Voilà. Ndry manja marina mihitsy merci ndre. Donc mila solidarité am'izay tsika. Mila miaraka. De raha ohatra zay hoe samatsy manao ny cagnotte basculaire. Tenengo nareo fa namako daholo mbola mamme ana. Iesana andefasana any. De za koa mametraka vola amin'ny paosiko andefasako any. Fa tsika malagasy surtout de la diaspora rehefa ohatra nareo mahita cagnotte hoe basculaire azo eritreretinareo hoe tsisy dikany na hoe cagnotte ny faniriso hoe évacuation sanitaire zavatra tena miodina
ho an'ny olona direct, ho an'le zaza direct mihitsy ny cagnotte nampiasainy iny fa tsy hoe nahodina na ohatra zany satria mila miodina mila ina moa tiky tenena mandroso amin'ny fahazavana am'izay fa tsy miodikodina ohatr'ohatsony ny zavatra rehetrarehetra fa tsy mila mazava, mila transparence. De raha nareo mahita fa na de ny question-ny aide tany mananjara zao tamin'ireny resaka mahay reny vary masaka amin'ny Leandre Rajoelina isany s'organiser mbola ny diaspora sy ny fianakaviana tao mananjara tao no s'organiser. De raha hitanareo tsara fa le député teneniny tsirairay hoe isany nanome vola ohatrinona niditra tao de ho teneniny anareo koa hoe ohatr'izao no nampiasainay anazy. Azonareo mila transparence am'izay zany ty zavatra ty. Raha tsika ny te handeha de mila transparence amin'ny rehetrarehetra, tsy misy zavatra tokony hafenina intsony raha tsika ny te handroso. De tsy maintsy hoe miaraka. Ny olona teleferika zany ny atao fitaovam-pitaterana eny amin'ny temboninaitra zay. Donc marina délestage tsy resaka délestage tsony fa tena hoe suppression any vahoaka malagasy no tetavan'ny Andry Rajoelina. Efa noteneniko anareo fa tena raha nareo mahafantatra ça me fait mal au cœur, marary ny foko mahita olona lehibe tsy afaka miaina, tsy afaka maka retraite satria tsisy vola. 2000 ariary ve no iainany, 2000 ariary isana mbola manampy raha ohatra misy ana de mbola ampiny le olona nefa 2000 ariary zany eritreretinareo tsara fa ny clan mbary no efa 6000 ariary. Efa hoe en dessous du seuil de pauvreté mihitsy zany tena ny farany ambany zany tsika. De andravatrano enoy tsara tany Nepal ndravandrareo ny tranony ministre, tranony président, ny parlement Doran Jala fa ny apitsin'iny zareo rehefa vita ny manifestation sy vita daholo ny révolution de nidina daholo ny jeunesse népalais nanadio. Et de toute façon il faut rehefa ohatra hoe gouvernement maniotra il faut passer au Karcher. Tanareo ny discours de Sarkozy hoe ça on va aller passer au Karcher. Ce sera la même chose. Ce sera la même chose qui va se passer. Mitovy ihany il faut passer au Karcher. Mila diovina. Azonao? De rehefa anenao no mieritreritra hoe anapotika sy anana de tsy maintsy hoe mila diovina foana de tsy maintsy hoe misy olona foana. Tanareo misy faky foana zany mialy. Et c'est là les facs ils vont dégager. Ndray ny fako any Madagascar mo fantatra tsika hoana fanaovana anazy ny aty andafy ko au Karcher fa ny any Madagascar mo hoana fanaovana dorana ao atokotany. Barbecue kobonareo trop. Ny olana aky de zavatra tsy miaiky daholo ny fonjeny jojo zavatra tena tokony nareo hoe jereo fotsiny vary masaka nomeny Leandre Rajoelina tamin'ny may mananjary vary masaka. Tsy haiko nareo na mahita an'le zavatra hoe vary masaka c'est une solution à Leandre Rajoelina zay aty avec le peu de moyens qu'on a tsy vary masaka nomenay fa vola. Kombonareo ve enao ve afantatra ny besoin any collectivité hoe ny mairie antrareo inona ny zavatra tsara indrindra hoe efficace indrindra tsy ny dotation fa vary masaka pour nomeny kindindreniny. Pareil dorany zareo ny tsena sabotsy tsy tonga tany amin'ny vahoaka, tsy tonga tany amin'ny tompontsena akoriny zay ny mipetraka atao an-tsena zay mivarotra atao an-tsena sabotsy tao
ny vola. Azonareo ny tenena ny andeha amin'ity tsy tonga amin'ny fanampiana. Tsy tonga ny mananjary koa ny fanampiana fa mbola ny diaspora de mbola ny opposition no mbola misorganiser anampy ny vahoaka. De mbola tsy takatra anareo ihany ve hoe inona ny problème? De nareo mbola anaiky ihany sa tena hoe tia fa vonoy am'izay fa tia fa akofa ataovy sorony e. Zay miety raha tsy meny anareo, mipoto mofa raha tsy meny anareo, de inona no mbola endrasana amin'ny gouvernement tsy ame avenir fa fahafatesana ho an'ny tanora. Inona? Tena fanambanina antsika vahoaka tambahoaka. Fanambanina antsika ny fanaovana reny. Fanambanina ny atambahoaka no varimasaka pour ny modomena pour. Ça c'est de l'irrespect pour le peuple atambahoaka. Tambahoaka manka ny sitrika tany ça s'est reculé à Mananjary. Ça fait partie de mes ancêtres. Ça va être si important no maika azy. Tena en souffrance, trop de souffrance, mihitsy ny any fa zany hoe eo reo lasa tototra saina ve miaina amin'ny zavatra misy tena mampalahelo be. C'est une situation insupportable. C'est une situation tena hoe mandratra fo. Voyez? Je sais pas, moi j'imagine, oui, ça, tu manana rang, tu manana tir. Je me tourne vers mes compatriotes de la diaspora. Tu manana rang, tu manana tir, naro. Est-ce que vous imaginez comment vivre? Et t'en as revu, awana zan fianana tsisy rano sy tsisy jiro zany, tsy afaka misasafory à n'importe quel moment, tsy afaka maka douche, tsy afaka jereo fotsiny. Là, j'ai ma lumière. Tsy afaka mampirehatra jiro, tsy afaka manao zavatra rehetrarehetra. Ce sont des besoins fondamentaux amitsika, normal be amitsika le izy, fa any Madagascar sarotra be mahazo an'izany. Il faut savoir être solidaire avec ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs, ses amis, fiavanana. De manomboka amitsika. Zay ny tenenako hoe am le 27 septembre à 15h, on sera devant l'ambassade. Voilà. De tongava daholo. Ça va être très 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 ti combattia tena hoe sa combat sarotra indrindra. Fa mino fa zany zavatra hitako jeunesse efa manomboka amin'ny teny efa manomboka leo. Raha mahita ny zavatra tenen'ny jeunesse. Indray za teo izy asa manimba tena amin'izany ianao fa misy sa andefa anaty message aty hoe me basy aty tifiriko any de vonoko any. C'est parce qu'ils ont rien à perdre. Azonareo tiky tenena. Le gouvernement traditionnel ne répond pas aux besoins de la population, ne répond pas aux besoins de la jeunesse, de la vieillesse, de chaque trouche de la population et de chaque branche de la population. Si Mamé, il ne satisfait pas le peuple des services publics et défaillant comme ça, c'est de la faute du gouvernement. Et quand c'est de la faute du gouvernement, il faut dégager. Les services publics, tu m'as mis un nom, ça va te tinawa, tu m'as mis un faoka, ni besoin fondamental. C'est une fin de soune. Ça tient ni service public. Ina montena asani. Mame service. Azunaro, mame service an faoka. Mame service ani atrany misazakely. Any amin'ny tanora. Any amin'ny olondehibe sy any amin'ny be antitra.
manome service à tous les acteurs économiques. Zay ny atao hoe service public. Dikan'izany, raha ianao manao société, de tsy maintsy mametraka dispositif izy apiakatra ny société anao, que ce soit artisan ou que ce soit des entrepreneurs. Nefa tsy zany nataondrareo fa vao miakatra kely ny entrepreneur de potehany. Ianao rehefa tafiakatra, rehefa ohatra ianao efa sarotra be taminao nahazo diplôma, vao mahazo diplôma kely ianao de na ny diplôma anao koa na angalary ny zanakam-panakarena de ianao tsy azo an'le diplôma mihitsiny. Na de nianatra be takin'inona renao, t'as plus tsisy égalité de chance. Ny zanakam-panakarena na de mitango volopory fotsiny ao ampianarana de mahazo an'le diplôma, nefa ianao no ketrika anazy ketrika an'iny de notinao ny avadika ny omena an'iny satria misy ny risoriso. Tsisy égalité de chance zany, nefa ny zavatra antanina un service public, c'est l'égalité, l'équité de traitement. Dikan'izany hoe mitovy daholo ny traitement ataonao na mpanakarena io na mahantra. Tsy zavatra tsy hitatsika mihitsy zany ao anaty administration publique. Zany rehetrarehetra zany mila ovana daholo. De mila mitsangantsika, de mila koa tsika manondro an'ny vahoaka malagasy hoe fantatry anareo fa mijaly fa zay mitsangana ho anareo. Moi je suis là tous les mois. Tous les mois ça manao manifestation any amin'ny ambassade. Tsy tian'ireo olo amin'ny ambassade mihitsy halany. Tsy tatony zareo mahita anahy eo. Za olona anankiray. Anankiroa zany. De les mamans. De zay matratra une trentaine de temps en temps. De raha matoa daholo vehivavy daholo no tena mitsangana, tsy hitanay ny tabory, tsy hitanay ny lehilahy. Raha mariko oui. Fa zavatra hitako efa mitovy ny régime monarchique fa ampiavaka kely azy hoe tsisy andevo lay. Efa misy any io c'est l'esclavagisme déguisé ce qu'il est en train de placer à Madagascar. Rehefa nareo zay manomboka matahotra, nareo miondrika amin'ny vazaha, mbola hitanareo mbola miondrika amin'ny vazaha nareo, mbola ao zany le izy. C'est la colonisation. Mbola miondrika amin'ireo fatikaranareo nareo, mbola ao zany. Miondrika amin'ireo fatsinoranareo, mbola ao zany le izy. Nefa nareo tsy miondrika tsony fa mitovy aminazy, eny andalana, mizesta, afaka mizesta mitondra amin'ny tomobile nareo zany, eo vao miova le donne. Nefa mitovy nareo amin'ireny. Areny ara normalement vahiny ny taninareo tsy tokony ambany, tsy tokony amboninareo mihitsiny. Aty andafy ianao vahiny zako métisse ara. Je suis pas considéré hoe tena vazaha. Za métisse. Tsy considéré zareo mihitsiny satria ny lokonao no mitondranao hoe ianao mainty. Ianao émigré. Esa ianao reo amteny ohatra zao hoe surtout ianao te hizesta hoe mais moi je suis parisienne, je viens de Paris, je suis française. Oui mais d'où? Quelles sont tes vraies origines? Dès que tu as ce faciès là. En ce moment tu tenena. Nefa tsika any Madagascar reo fotsiporo reo de reo karanaporo de reo sinoporo reo no manjaka amin'ny tanitsika. Est-ce que c'est normal? De rehefa tsisy an'izay tsony tsisy ambony tsisy ambany tsony, de eo ianao zay vao mahita hoe tsisy tsony ny fanandevozana. C'est tout. Fa maro ny gasy mahay manamboatra basy. Milay zany. Tena efa misy zany eto fa ny fomba anehoana azy fotsiny no tsy mitovy amin'ny fahiny. Amin'ny fahiny. Zay mihitsiny. Donc mahay za mitsangana. Je suis désolée, marary ny tendako je suis fatiguée aussi en même temps. Fa zay mila teneniko anareo zay zavatra zay nous on soutient baba. Tena hoe soutenir anazy jusqu'au bout. Mais il faut faire bloc maintenant. Mafia ny en face tsika de tsy maintsy hoe misy zavatra anafona
tsy maintsy hoe famonoa ny olona efa PTP. Ny olona rehetrarehetra na mikatra na maty na mikatra na maty na alefa any amin'ny hôpital psychiatrique izay miteny rehetrarehetra dia tiany ho vonoina daholo. Fa tsika tsy ho voavoniny daholo raha tsika miara mitsangana. Voilà. Il faut qu'on soit ensemble, hein. Il faut qu'on ait cet objectif-là de dégager ce gouvernement et de dégager toutes les personnes qui ont été là. Il faut aussi supprimer cette dynastie politique. Ça dynastie politique ça a congréné, ça a tué, il va simba en fomba fisena le mpitondra politique atsika ka mila hofana. Il faut de nouveaux visages. Mila tarehy vaovao, mila mpitondra vaovao de mila manana confiance amin'ny génération, mila manana confiance en jeunesse. Parce que c'est avec la jeunesse qu'on va construire. Ny zavatra hitatsika reo antitra reo na loman'ny maniny tantsika daholo. Tsika mbola manana an'izay espoir zay sy zay feu patriotisme amin'ny fitiavana tanindrazana no apakatra ny tanindrazana io. Donc c'est faut la volonté de tout le monde. Tsika tsirairay avy mila miara amrahina. Tikan'izany mila hitany any Madagasikara hoe tsy ny anterekelitsika tsony de davitsika fa tsika diaspora koa mavita mijery manana altruisme. Raha tsika rehetrarehetra no manao manifestation eo rekisa tsisy afaka mihitsy hoe pour bloquer ny amin'ny aéroport na ny mpamoretana ka tsy afaka tsy ho bedebenao tsika. Ny mpamoretana anara efa PTP koa nefa tsy manaiky. Zay no lesona androany. Mety misy zavatra misy ny maty fa raha miaraka daholo afaka tsika sy zay mihitsiny. Kokondry manao vava ao ange herbe molotra sy le avokoa hoe zay mitarika olona eny Ambohinjatovo ony de tsy tompo nantoka ony izy alefasiny. Teneniko zavatra ndre 33 morts tombo malaza. Responsabilité en gouvernement malagasy. Responsabilité an'ny resaka menaka méthanol sy botulisme. C'est responsabilité à ministère de la santé si du commerce. Si nous avons une transaction tam le olona tany Dubai. Responsabilité an'ny reny. Tsy maintsy hoe ny zavatra dedavany de raha latsaka. De alors misy raha latsaka. Comme ça la boucle. Fa ny zavatra atao fotsiny tsy ny raha nareo ny aza latsaka, ny nareo aza latsaka. Fa le mpamoretana eo amin'ny fasy efa fantatrinareo io fa tsy mirespecter ny droit humain. Nanao menace de mort an'i Gaël Borgia. Ny olona rehetrarehetra zany tanareo rehefa ohatra zao hoe ny communauté internationale nefa tsy miaraka aminao tsony. Leandre Rajoelina nefa tsy miaraka amin'ny communauté internationale. Amin'ny resaka boina 777 io ne. Ny FBI ny tonga mandondona amin'ny olona zay miaraka zay mikotoyer an'ireny olona rehetrarehetra reny de tonga avy any FBI ny tranony. Tsy haiko na kobonareo hoe ny FBI mihitsy no mietsika. Ils ont des problèmes très graves, problème mangeza be grave nen'le Ravatomanga. Ilo no afaka ina satria nanavitra Ndrakosina fa ndrika larina matoa izy mitsoka mitehitsokany Chine sy ny tariny io ndrika lalalatina manafitavitra ny tenany izy fa reny ao anatiny ao daholo fangarongaro ao anatiny ao daholo ny Leandre Rajoelina ao koa nga io avelany FBI mandeha fotsiny ohatr' zao olona tondrombelona reo. Et là, je regarde avec vraiment grande condescendance. Parce que c'est une vérité. C'est problème, c'est Ranaron, Teyala, Siana, Raocha, Misera, Ralatsaka, face à
reo ina moa tiako tenena hoe reo erim-pamoretanareo ny latsaka ny rano sy ny tariny c'est une grande légitimité. Jereo fotsiny tany Népal. Jereo fotsiny tany Népal. Namono la 19 a 7 ny finoan-trareo. Sans naratra fa ny riposte contre un militaire sy nataon-trareo na ny manitsy ny tenenany hoe militaire hoe finoan-trareo koa. Satria misy légitimité nareo. Rehefa nareo zany efa anatin'ny oppression, rehefa nareo zany anatin'ny zavatra tena hoe raha taloha de miteny hoe mbola tsisy LGBT, mbola misy on est dans un état de droit, mais Madagascar c'est plus un état de droit. C'est un état des mafieux. Azonareo. Donc vous pouvez rehefa manao anareo de ataovy. Fa ny anareo tokana. Fa rehefa amseho manao de ataovy. Aza vela mitsoka sans vous remettre de tonga de cible eo. Tsy voatery hoe 13 mihitsy cible fa cible pour any amin'ny trano tsirairay. Atao voatry ny nataony tao amin'ny Népal atao hoe nisy ny justice vena ny antsika an'ireny jeune reny tsisy ary tsy hisy tsony mihitsiny. Parce que c'est un droit. Parce que ny olona rehetrarehetra nahita ny injustice. Ny zavatra entanareo koa ny diaspora nefa mihetsika. Raha nareo no mahita ny efa manomboka miteny la jeunesse de la diaspora tanareo tsara tsy média mainstream kosa liza fa les média aty ambadika aty. Nefa ny zavatra média enony jeunesse. Sur les réseaux sociaux, raha nareo mahita de efa mihetsika ny génération Z, efa mihetsika raha ny jeunesse de la diaspora. Moi je vois je sais plus elle s'appelle comment cette jeune fille là, mais elle tenawe, même si elle est apolitique, elle montre ce qui se passe en Madagascar. À tondrony sao amin'ny teny fasa. Satria mila fantatry ny fasa koa ny zavatra misy atsika. Ny olona manana accès à l'éducation en Madagascar, comprendre un zavatra tenenina, ce serait bien qu'elle le fasse en malagasy aussi. Mais ny zavatra hitako amin'ny malagasy de mbola io fivavahana io. De modiana de asana de hoe manatsara ny fiainana, tout est dans le paraître. Zavatra fantatratsika hoe na famille moyenne raha tsy mahavita mihinan-kanina any Madagascar. Rehefa ianao manan-karena be any mahavita mihinan-kanina fa raha ianao famille moyenne tsy mihinan-kanina 3 fois par jour ianao. Ianao raha mbola mitrosa écolage. Donc na ny jeunesse rehefa manomboka mihetsika manomboka manao action sur les peu qu'ils ont, mais manontra zareo. Jereo ny zavatra na vola kely ataonay raha mbola betsaka noho ny zavatra vitanay any Madagascar mbola betsaka noho ny zavatra ataon'io gouvernement io. Voilà. Ary hitanareo tsara ny gouvernement ve navita évacuation sanitaire, ny faniry sosiny tsy teny navita évacuation sanitaire an'ireo anareo. Reo zazareo mbola mbloqué na mbola tadavina bloqué na teny amin'ny aéroport. Tsy ny gouvernement le kalabe molitra nameny posy de namelina le sahita tany amin'ny Aix-en-Provence. Fa tsisy nara ina ze olona maty tamin'ny resaka resaka Ambomalaso io. Nefa io jeunesse io ka mikotoyer an-jareo niaraka tamin-jareo jeunesse niaraka tamin-jareo le izy reo sa jeunesse be de be maty rehetrarehetra reo mpiaraka amin'ny fozany janaka ny kialakala mpinamana kiala fenitainy ka sy mpana ministra firifiry tao tsy olona contre an-jareo zany no maty tao amin'io Ambomalaso io fa nataon-jareo sorona. Il faut analyser les choses. Tsy olona contre an-jareo tsy opposant politique ane maty ny jareo tao vonoany jareo tao fa olona nanaraka anazy. Nefa mbola ny opposant politique no mbola niesaka hanao évacuation sanitaire. Mbola niesaka hoe mbola anampy ny opposant politique raha esaka anampy nisy fianakaviana nanotindambosina.
raha ohatra hoe natao daholo ny analyse rehetrarehetra reny hita marina. Azonareo tsy haiko na kobonareo zany natao hoe fitiavana tanindrazana na contranao izy na contranao fa rehefa hoe aina de aina. Nareo tsy nahita ny volet iny hein. J'en ai pas parlé aussi parce que ce sont des victimes. Fa zay raha ohatra hoe tena hoe jerenao en toute globalité le zavatra de zay le izy. Tsy zanaky ny opposition politique mihitsy no maty tao. De mbola tsy misokatra ihany no mipaso ny fosa. Tonga de ajanona raha resaka Nepal. Tsy ajanona io fa ataonay minan'ny maniny. Zay itsangana. Tu as déjà vu ça venir ouais ireo foza ireo ihany no. Et oui bien sûr que j'ai déjà vu venir. Et vanteneniko anareo io. Nareo ihany natao maniny maniny. Raha nareo tsy samiratra tsana. Ce n'est qu'à solidaire entre nous entre opposition eh. Raha ohatra hoe misy mamoniny anay de zay tena hoe solidaire hoe tena hoe na de tsy manambola be firy ara par rapport amin'jareo de tena hoe mifanampy. Fa nenazy ny ao anatin'ny kony ara vonoana ohatry reny natao sorona ohatry reny. Kobonareo ve ny tiako tenena ny olona miaraka aminy ihany natao maniny ohatry reny. Tsy zanak'olona hoe nanenjika anazy neny zaza tao mbo malaza e. Fa zanak'olona niaraka taminy. Zay no tsy hitanareo. Donc c'est malheureux hein. Fa nenay une vie pour nous en tout cas misy lanjany. Par contre hein, ny fiainana ny hainy vahoaka malagasy tsisy lanjany amin'le Andry Rajoelina, le Ravatomanga, Kiala Lalatina, Kiala Rasata, Resata moa izy ny anarany ndrikala na retraretra reo a ndry le bomba kilatsy ny tariny tsy asiny ajany ny hainy malagasy fa zay mbola manome ajany. Voyez la différence de la grandeur humaine. Misy an'izay. C'est une grandeur humaine, zay le teneniko hoe rehefa anao manao politique de mila tia olona retraretra. Il faut aimer tout le monde. Na opposition politique io na inona io. Fa ny zavatra hitantsika zao a mbola ny opposition no navita ny évacuation sanitaire. Par contre le Andry Rajoelina ny zavatra nataony a de ny tompiny ny avion évacuation sanitaire mais nanitra koeliny. Voilà. C'est tout. Juste je vous montre ouais. Faut bien poser les choses comme ils sont. Il faut bien analyser les choses comme ils sont. Faut bien regarder les choses dans l'ensemble. Et cas par cas. En plus, feno fomba PDP mihitsy amonoiny zareo an'ny olona tena feno. Tena feno. Lui il va être banni. J'ai même pas... Voilà. C'est même pas là. C'est même pas là. Alors, lui, est-ce qu'il a répondu? Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Comme je vous dis, ça va t'arrêter, ça, non? Il faut regarder dans la plus grande, voilà. Misy compte fait qui rembonnereo mtsikilo ato de manao commentaire zareo tokony efa mbloqueko le mail io nefa mbloqueko lony a et io randry je sais pas quoi io koa efa mbloqueko. Satria c'est même pas la peine que ça reste ici. Fantatrinareo hoe zako il y a une chose. Des fois je fais des systèmes pyramidales, c'est-à-dire que je regarde d'en haut
ma page, elle est... Il y a des choses que je vois pas, mais je vois tout, je parle avec tout le monde. J'étais dans cette école-là où mila mahafantatra ny olona rehetrarehetra. Mila mahafantatra ny zavatra farany ambony any, mila mahafantatra ny olona tsirairay avy. Donc, merci, hein, merci pour ça. Il y en a encore des crabes qui flottent, tout à fait. Ramta dit, et non... Voilà, j'ai pas vu les autres commentaires en haut, mais en tout cas, je bloque les gens quand il faut ça. Mais ces années, en somme, tika mila miraina. Raha tsika tsy miraina de vitany amintsika. Zavatra fantatratsika koa hoe ndry Leandro Rajoelina na mipropre kony ara vonony. Zero tsara ripatripaka daholo satria olona tsy manana raha ianao manana confiance aminao tsy mamono olona pour ohatra reny. Teneniko anareo zany. Na de mafieux ngeza be farany sy farany ambony ara. Rehefa izy tena manana confiance amin'ny tenany a. Rary izy andeha hamono olona. Satria fatany tsara mihitsy ny zany hoe valeur ana fiainana zany, valeur any aina zany. Fa olona tsy manana étiquette, tsy manana respect, ny olona manao ohatra reny. Sy voatery mamono direct fa na mody pozina ohatra ny teny Ambohimalasa no mofy izay mitsy ka izay mitsy ny fomban-drareo pozina entanareo tsaka le hoe morora ankala lalatiny. Io ne miteny hoe morora de hoe meme fa zay ne ny fomban-drareo hoe manapozina de maty. C'est tout. C'est très triste, oui. C'était pas des opposants de la patrie qui étaient morts là-bas. Nous sommes tout à fait d'accord. Ce sont des gens qui étaient avec eux, qui étaient morts là-bas. Des Fatachinaro Sanwe, où se positionner? Moi, j'appelle à mes compatriotes malgaches de la diaspora, parce qu'on va aller le 27 faire la manifestation, de venir avec nous, de montrer notre mécontentement et de montrer notre solidarité avec le peuple malgache. C'est ça ce que je demande. Faut nanao au commentaire io ça te nambava commentaire les petits les nanopa bien Cynthia teo. Non, je l'ai bloqué après j'ai supprimé les coms. En même temps que je parle en fait, je regarde tous les commentaires qui passent. Donc Missia Rena ça a un problème vraiment aussi allemand. Ratina rewe na te manova partage fona une vidéo quoi. Surtout mes lives et tout ça. À chaque fois on partage, pas trop non plus. Maximum te partage. À ça non plus, hein, max à te. T'as les façons partage, t'as les façons n'en on te partage par personne en TikTok. Am sérieux, ça va comme tenir, oui. Nous la neta, c'est une façon, ça va te ça va te tenir ainsi qu'à mitine. Fa les signalements nous matunga ni algorithme midden. Donc voilà. En tout cas, merci, hein, merci. Oui, dès que tu m'as signalé, j'étais au taquet. Sniper. Donc merci à M. Tonavecha Nienwa. Ni kombambo la lava. Fatika mtsangana. Fatar zania ni fusa actuel. Ouais. Refanaron tratani mangidiani. De ces opposants, on vous accueille à bras ouverts. Ça y est. Par contre, hein, pensez à votre prochain la prochaine fois que vous choisissez de suivre certains chemins. Tiganzane, ercheret nyulla, mtovy aminao, rehefa nareo misafidy zavatra ratsy. Eritrereto ny conséquence an'iny zavatra nataonao iny.
raha tokony hoe sy any de efa tsy tokony olona voafity na mpanao politika ntsony no mitarika fitakina raha tena normal de vahoaka tena vahoaka mihitsy ka sainy ipapapany tsy olona voafity eritreretinareo hoe minimiser ny action ny baba tena ny minimiser mihitsy ny action ny baba hoe olona anankitelo fotsiny nefa tsy reo tsara ny nataony la réaction qui a été faite en face est disproportionnée de l'acte qui a été fait. Dikan'izany matahotra reo. Matahotra tsika vahoaka hitsangana. Ary fantatra ny zareo tsara mihitsy tsy afaka. Raha tsika vahoaka no miakatra. Disproportionné ne nareo hoe mieritreritra hoe vehivavy ianao Clémence je parle. Nanao manifestation miaraka amin'ny Peter Jean en toute en plus t'es pacifiste hein pacifiste zany ianao tsy nandrora olona tsy nanakorotana tsy nanimba fananan'olona tsy nanao inina fa nitondra amin'ny Peter Jean nanao ianao te nitaky ny zoana hoe za me ho c'est zavatra ridicule za me ho jiro sy meo rano meo ny besoin fondamental ilaiko isan'andro ivelomako. C'est nous service public afaka ataony un service afaka ataony un service public afaka ataony mais ataony la aide de proximité direct de zay mpanangatahany nefa ny réaction to en face teo disproportionné 5 ans de sursis aingakaingana be nanaovana les jugements natao maty fono tsy fantatritsika inona ny zavatra azony en plus fa ny tabaseny le herim-pamoretana zany ny kapoka vehivavy lehilahy be na de ny vehivavy aty ara ianao ny sava police vehivavy tsy anao an'izany mihitsiny lehilahy be no namonomona anazy sy nandako anazy ianao nefa vehivavy kely mahikely ohatrin'iny fokely tsy haiko nareo na mahita ni réaction disproportionnée à des gouvernements. Karanareo mbola manaiky fa rehefa tsika rehetrarehetra no tafiakatra tsy avitiany zany tsony mihitsy reo. Je continue. Nitaraina raha tena normal de vahoaka mihitsy no raha tena hoe olona tonga saina sy matsiaro mazava-dehibe ny afarany ny avy ny taranany afara. Je n'attends que ça, je suis prêt pour tout. Même en mourir, je m'en fous. Que les générations futures soient libres. Tu vois, en ce moment, le bateau est en train de couler et la plupart des rats quittent le navire. Mais en fait, j'ai vraiment pas donné, j'ai vraiment pas envie de donner cet exemple, mais je vais quand même le donner. Tu vois, Ross, il tourne toujours la veste du bon côté. Il tourne toujours la veste du bon côté. Et là, ils sont ça pue. Riva, ou les femmes en expérience politique et faillir la paix. A chamratira kanera rose. Nous manout na ni vestani. Si an, eva te sons zay izy nefa manomboka tebatiana de tate dio zay. C'est que ça sont pas bon pour le gouvernement malagasy. Ça pue. Ça tient en communauté internationale la mitsy no manary anazy. Rehefa isany tsy manana légitimité au niveau du communauté internationale de manne izay. Io raha ohatra zany enao zany zay no enao zany jeunesse de enao zany no mitady ceux ici au plus content any amin'ny farany ambony de c'est le moment, c'est maintenant. Raha ohatra enao mila mitady opportunité politique de jerenareo tsara c'est maintenant qu'ils tournent tous leur veste. La Latina, ce sera le premier rempart de Leandre Razuel. Elle va s'en prendre plein la gueule. Et moi, j'ai juste mangé mes popcorn quand ça se fera. Refa,
Et non, nous, référons au gouvernement, la chaîne communauté internationale, il faut man, c'est, you know. Les Macron, tu fais rien, missen. Ande la ninja, fallait oui, si. Les en princesse à casse même Kéline. Tu fais rien, missen, dans nos démonstrations. Si ça va être une pousse, il n'a pas intérêt, vous savez pourquoi? Parce que là, les intellectuels, c'est le gouvernement américain qui est contre lui. C'est qu'on a rené ma coupe. Il faut vraiment faire un grand tour de passe-passe pour que ça change la donne. C'est pour ça que le déchargement, ça tourne la fesse du bon côté. Avec comme on va là, ça, ma trave, na tsara est là, un coup, fafusa, péringan. Ça tourne la veste du bon côté. Et on a remarqué, là, vous tâtez, vous sentez. Tu sais, si t'es une qui bouge, vous sentez, vous voyez ou pas? Si t'es n'a pas bougé, plus avant, hein. Même pour les trucs et tout, j'étais parti, je l'ai vu, au festival, tu sais, t'es à Wanawa. Enfin, ici, il va m'en camit, on a l'évacuation sanitaire. C'est qu'on a rien à Maïta. Maïda, ça sent pas bon pour les intellectuels, ça pue. Ça fouette même. En fait, il faut regarder. Il va prendre un an. M'lailou des traman, puis peut-être c'est nécessaire ici. Enfin, nous là, tu m'as été allé ici, hein. Femme là, je suis en train de regarder comment renverser un gouvernement et comment ça va se passer. Tu dis ça, là? C'est quoi des milana popcorn, enfin, il va ça, nous là. Miaraka taminy, efa manomboka tsy miaraka aminy a, ary efa manomboka maka position. Fa si teny io a, raha hitanareo efa maka position. Position ana futur président no position si teny am'izao. Raha tianareo hita, raha tianareo fantatra. Miaraka tamitrareo ne izy taloha e. Tam'ireny ambomalaza reny izy mbola tsy nesika e. Zahako mbola resaka taminy hoe Bachelier jereo fa. Io ambony malaza io a sy fanirisoany na fantatra an'le izy hoe hein. Raha hoe mpanao politika no resantsika. Elle a bien flairé la chose. Pour une 777 hein, c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est quelque chose qui n'a pas été attendu. Donc c'est le moment. C'est le moment de se Ranaroa. Sona des manifestations des yatsite tsangana sande na des fat kelinara mais ara kam brick de tenengo na refa rutana le andratsweli wa de rutana kala la latina de rutana taulu sa upi fata wana ruitachia ils sont de tous les côtés et ne sont pas soutenus par la communauté internationale. Il sera pas soutenu par la France, la France a dit qu'elle non fait ça. Alika ken américaine nefa affaire américaine nous satia nitcha in 777 contre en Israël ils sont grand allié en Israël amso c'est l'américaine. Ça c'est le jeu de pouvoir. Il faut des têtes tombées, il faut des têtes coupées, il faut tout ça. Ah mais nous les gens ouais tu vis dans la resa non franchement c'est tout bénéf pour la jeunesse malakas, c'est tout bénéf pour la génération Z. C'est le moment du 25 UA, même à fond, même je sais pas quoi, je sais pas quand il faudra se lever, levez-vous. Satria diso kely loatra le fitiavam-bola be le tsy manome mietiny vahoaka no nampilany maniny anazy a io affaire boina 777 io ne retraretra voana j'ai dit laisse tomber, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est là où il faut bouger. Je connais très bien et je l'admire car comme tu dis lui il sait, il connaît, il a de l'expérience, il sait très bien que le bateau il va couler, il a de l'expérience le mec hein. Ah oui c'est pas, j'apprécie personnellement aussi, hein. Mais
J'apprécie aussi c'est teneniko anareo zay hoe rehefa fatany kobony io rehefa mihodina mangidingity zay tena efa miobina maimbo tay mihitsy iny ny gouvernement Leandre Rajoelina kobony io ça tourne pas autre fotsiny io zavatra io. Ah, je ne suis pas vraiment intelligent que nos dirigeants ni qui que ce soit, mais je fais mes propres investigations, je sais tout. Ah, c'est bien. Il faut. Après, ne te sous-estime pas. Peut-être que tu es beaucoup plus intelligent qu'eux, mais tu te sous-estimes, tu vois. Faut jamais se sous-estimer sur les choses. Donc, voilà. Non, mais moi, je sais, je mange mes pop-corn, je regarde, j'ai tout, ça pue. Il y a une cette cerise sur le gâteau. Et c'est bien parce que Fanny Rsou, elle comprend bien les choses. Tu vois, elle comprend très très bien les choses qui est en train de se passer, qui est en train de se tramer en toute douceur. Et en fait, tika, mieritreritra hoe tika mbola anatin'ny ki satria tika ny vahoaka malagasy surtout. Nefa tika efa manomboka manankarankarana ihany le hazavana fa mila mijapy. Mila mijapy. Mila mijapy, c'est le moment. Ça t'a l'air sur notre rêve, vita de Charota Walla. Coupe jusqu'au 28, il y a ni Illuminati, ça n'a pas. Surtout, c'est le truc du 3, 6, 6, 9, 9, 9. Coupe mais c'est le moment. If I eat tsirairay oli nakialarina zao efa nitsokana vira sady nouvelle lune en vierge androany et mikimik efa tapitra donc radomela tsy ok tsony non mais il a tu sais les 33 morts 33e degré, tu vois cette chose là ça va pas le sauver. C'est ça qui ny Illuminati rehetrarehetra nanao daholy na ny tany ihany samy nanao sorina daholy. Raha ma remarque, Seconde Guerre mondiale, ça a commencé le 4 septembre. En fait, ça a commencé le 2, enfin le 4 septembre, nous nanomboka l'attaque. C'est parti en Pologne. Donc, il y a ça pue. C'est que tu 28. Et nous, on a choisi moi, j'ai choisi une bonne date le 27. Il faut bien choisir la date. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi le 20. Au final, hein, c'est même pas je choisis. Moi, je voulais le 20, on te passe. Mais c'est le destin qui a dit, il faut que ce soit le 27. Ça dit, nisy problème administratif intelligent be ianao ary mahafinaritra mihaino anao fa mba ho eno kokoa ianao amin'ny manaraka drama mba tsy miteny que si familay ianao mba manan-drama azafady. Tu sais quoi, je vais pas te crier dessus. Je vais même pas te dire hein, mais ouais, je prends note ce que tu me dis. Voilà. Tic-tac. Oui, ça l'a payé. Ouais, moi, je regarde et tout, je me dis, ouh, ça va être chaud. Hay calor, hay calor. Es caliente. Merci beaucoup, Cynthia. C'est juste cette inspiration que tu donnes avec ces vérités tranchantes qui nous poussent, qui nous donnent espoir. Force à toi, force à nous. J'ai une communauté et on va commencer ce qu'on doit faire là. Faites ce qu'il faut. Et dis-toi que tu fais partie de ces gens-là qui vont changer le paysage de Madagascar. Tu fais partie de ces gens-là qui va poser la première pierre solide. Parce que, en fait, le fait de renverser Leandre Rajoelina, c'est pas que renverser Leandre Rajoelina, c'est renverser tout un système. Tout un système de mafieux depuis la colonisation. C'est ça qui en est. C'est pas que Anne, hein, mais voilà. Fanny, c'est la crème de la crème, pour ainsi dire, comme une déesse prédicateur.
Elle est bonne. Elle est bonne, Fanny Sou. Franchement, tu vois, elle a des bons dossiers. Malgré le fait que il s'est passé en interne certaines choses qui ont voulu la dégager et tout ça, elle a su tenir bon, Fanny Sou. Et elle est là, elle est debout. Et c'est ça en fait qu'on veut, des gens qui sont debout pour le pays, qui mettent de côté leur propre ego. Parce qu'on a tous une certaine égo. Quand on se met au devant de la scène, on est égocentrique. Donc, on a tous mis de côté nos égos pour se battre pour la patrie. Et ça, c'est quelque chose de grand. Si vous l'arrêtez, savoir mettre de côté cet ego-là. Elle le fait très bien, Fanny Sou. Et d'ailleurs, Pactol, Fanny Sou, Joachim, je parle, resserrez vraiment le cambré Sakako, hein. C'est tout ce monde-là, il y a Joachim, il y a qui aussi? Génération Z, Valsou, Fayana. C'est cette génération-là qui se mobilise aussi. On a oublié aussi la génération Z de la diaspora, Timiadiad, et la génération Z de Madagascar, qui ose aussi, c'est déjà se le fait. C'est pas naraka. Tapez génération Z, vous verrez. Et on fait. Et on commence, et on agrandit, on s'agrandit. À un moment donné, ils vont pas tous nous arrêter. Nous stopper. Parce qu'il y a déjà, on a réussi à mettre de côté nos égos. Un système pourri qui oppresse les pauvres et donne toujours plus de pouvoir aux riches. Eh ben, il faut commencer à édifier une certaine pierre. Pierre de la justice. Une pierre pour renverser tout ce système-là. Voilà. Non, bon, les amis, merci de m'avoir suivi. 94 nous n'y est, non? Nanaraka. En tout cas, Coste, continue sur ta lancée. Mobilise ta communauté. Il faut qu'on bouge. C'est le moment. Mobilisez-vous tous un par un. Soyez solitaires. Mettez de côté l'écho. Réveillez une mission présidentielle là, ça me va comme Tom Mead Chatawala. Face au dit qu'il faut qu'on fasse bloc, il faut qu'on soit unis. Il me montait tout, j'aurais aimé m'entretenir en privé avec toi pour du solide, du béton, pour anticiper et ne pas se faire écraser, si possible, un de ces jours. Avec plaisir. Cynthia Ranji, ça c'est mon messenger. Et en fait, tu vois le numéro de téléphone que je mets sur mon Facebook là. Envoie-moi un petit texto. Il faut que je débloque. Il faut que je commence à débloquer. Tu sais, le numéro il faut que je commence à le charger aussi. Numéro de téléphone là sur Facebook, hein. Tu m'envoies un texto, ce Messenger, ou bien un truc et tout, et je vais prendre. Après, il y aura beaucoup de spam, mais je vais prendre le temps et tout. Tu me dis, c'est cost, etc. Et voilà. Ou ajoute-moi sur Messenger. Cynthia Ranji. Tu sais là, j'étais brune à l'époque, hein. Donc ma photo de profil, c'est quand je suis brune. Oui, tu as tout à fait raison, je t'admire beaucoup. Coucou Nadia, cœur sur toi. Nadia Rasafi, Tcha. Donc voilà. J'espère que vous avez suivi. Vous avez compris qu'on n'est plus dans la situation où on n'est plus dans cette situation-là. La communauté internationale est avec nous. Parce il ne soutient plus. Les vêtements le soutien on peut bouger. Vous voyez ou pas? La France ne peut rien faire. Avec l'histoire du Boeing 777. La France ne peut rien faire. Merci, on se reverra peut-être à la fin de tout ça. J'espère qu'il y aura un nouvel ère. Et j'espère que on va go straight.
C'est le moment, vous, jeunesse, si vous voulez une carrière politique, c'est le moment de tchapper. C'est le moment. Si vous voulez changer le pays, c'est le moment de tchapper. Et n'oubliez pas qu'être politicien, c'est aimer les gens. C'est-à-dire les aimer inconditionnellement. C'est pas, oui, hein, non. C'est pas ton propre intérêt qu'il faut que tu donnes, que tu prennes. Mais il faut que tu donnes le moyen de faire sortir tes compatriotes de là où ils sont, de les aider, de les accompagner. Ça, c'est la vocation d'une vraie personne politique. Donc, ça y est. Très bonne journée. Bon courage, je vous embrasse fort.